Coucou! Salama daholo ve tsika? Za koa tena salama be, saotra an'Andriamanitra. Ary isaorantsika an'Andriamanitra mbola afaka miaona tahaka izao. De tahian'Andriamanitra indray tsika rehetra androany. Aoa, anao zavatra anankiray tsika. Akipy daholo ny maso. Inona ny hitanao ao? Maizina. Maizina ny hitanao ao. Sokafo indray nge masonao e? Io fa mahita mazava ianao. Fa teneniko anao fa ao anaty baiboly koa nge misy olona anankiray izay fa izy tsy mba nahita mazava mihitsy izy fa maizina foana no hitany. Fa maninona ary no maizina no hitany? Satria izy tsy mahita na jamba. Zany hoe tsy mahita ninina zany izy, tsy mahita mazava. De io lehilahy io ny anarany antsoina hoe Bartimeo. Satria izy tsy mahita ninina de ny zavatra nataony de mangataka. De lasa izy makeny amin'ny vavahadin'ny tanàna nisy anazy, satria izy mipetraka tao anatin'le tanàna antsoina hoe Jeriko. De teo amin'ny vavahadin'ny tanàna mantsy misy olona miditra, misy olona mivezivezy. De eo ozy izy mingambany mety mahita olona be de be de eo mangataka. De eo am'le vavahady izy eo izy no mangataka. Mangataka re tompoko, mangataka re tompoko, mangataka re tompoko fa jamba. De ny olona mety manome vola anazy na manome zavatra anazy. Fa i Bartimeo manana namany. Ireo namandreo resadresaka amin'ny foana. Fa ndray andro misy zavatra tena nahaliana amin'ny Bartimeo mitantarain'ireo olona namandreo. Milaza zareo fa misy lehilahy anankiray zay ihany tena mahagaga be mihitsy. Fa izy manao fahagagana be de be. Misy olona boka, zany olona boka zany marary hoditra de lasa fotsifotsy be ny hoditra. Fa rehefa nanatona an'io lehilahy io izy de sitrany. De nisy olona koa malemy, tsy afaka antsangana, tsy afaka mandeha. Fa rehefa nisotran'io lehilahy io de sitrany. De nisy olona marary be de be koa sitrany. Tena antamy Bartimeo satria lina be izy. Ozy izy hoe fa izy zany olona zany izy zany olona mahagaga zany mba tenenao na izy zany. De ozy izy namany hoe Jesosy ny anarany, Jesosy Kristy no anarany. Zany no anaran'io lehilahy io. Fa izy manasitrana ny aretina rehetra izy. De ozy izy Bartimeo angambany afaka manasitrana anahy koa angamba zany Jesosy zany. Fa izaka io Jesosy io io Jesosy io nge zanak'Andriamanitra. Io Jesosy io nge Andriamanitra. Io Jesosy io nge tiany olona rehetra. Ary io Jesosy io de afaka manampy ny olona rehetra. De zany lehilahy zany nahaliana amin'ny Bartimeo hoe mety afaka manasitrana anahy koa angambany izany lehilahy zany. Fa taitra be izy ndray andro. Satria na rehefa eo migodingodina be izy, na rehefa eo mitabataba be izy, de misy ora miazakazaka manodidina anazy. De nanomboka nanontany izy hoe ina zany? Fa misy iny zany fa misy iny zany De tsy nisy netiny teny anazy mihitsy fa miazakazaka daholo ny olona. Tampotampoka teo tena natahotra izy sao de ozy sao de misy omby mirifatra zany tonga de voatoto eto de nisy olona anankiray tonga de nandalo teo aminy mitsapatsapay tonga de nisamborina. Fa misy inona ho zany? Fa misy inona ho zany? De ozy izy le olona anteny manao i Jesosy Kristy tonga mandalo eto amin'ny tanànatsika. Zany mahatonga ny olona miazakazaka satria te hijery an Jesosy daholo ny olona. Taitra be Bartimeo tonga de nisaoty be nitsamboatra izy nitsambikiny indray mandeha izy. Iza tsara Jesosy Kristy. Zako te ahita Jesosy Kristy. Ina reno ataoko izy Bartimeo hoe ina reno ataoko hoe masoko tsy afaka mahita, tsy mahalala hoe avaiza izy mandeha, tsy mahalala hoe avaiza izy no hitako. Ozy izy Bartimeo mahita hevitra androany. Inona reny hevitra te azao zavatra ataoko iantsoantso za manana feo afaka iantsotsoko an Jesosy. Andeha antsoko Jesosy io. Re Jesosy zanak David mandrafo amiko ianao. Re Jesosy zanak David mandrafo amiko ianao. Re Jesosy zanak David mandrafo amiko ianao. Tezitra be ny olona satria naniny
mitabataba Bartimeo, maginy Bartimeo fa mitabataba, maka reny tsofina ohatrany reny iny reny fa manginy ianao. Fa Bartimeo nga nentina ampaginina, ozy izy hoe za tsy maintsy ataoko reny Jesosy ny feoako. Ianao koa ve rehefa misy manakana anao hivavaka, rehefa misy manakana anao tsy hideran'Andriamanitra, rehefa misy manakana anao tsy hanatona an'Andriamanitra, mbola misisika ohatra amin'ny Bartimeo ihany ve ianao? Mbola mitady an'Andriamanitra foana ve ianao? Sa ozy izy ianao tonga dia eny ary alao tsy hitady an'Andriamanitra, eny ary alao ary anginy. Fa Bartimeo tsy nanaiky, izy miatsoatso an Jesosy, ry Jesosy zanak Davida, mandrafo amiko ianao. Fa tonga de reny Jesosy Kristy. Io Jesosy Kristy io anie mandre so dia anao mieritreritra tsy mahareny inona izy. Fa rehefa vavakantsika de ren'Andriamanitra daholo ny feoantsika, satria Jesosy de Andriamanitra ary mahagaga amin'io Andriamanitra io na miaraka mivavaka daholo ary ny olona rehetrarehetra de mandre antsika izy, satria izy mandre ny olona rehetrarehetra, satria izy mahay zavatra rehetrarehetra. Ka raha ohatra hoe ianao mivavaka eto, mety misy olona mivavaka koa zao any andafy, mety misy olona mivavaka zao any France, mety misy olona mivavaka zao any Allemagne, mety misy olona mivavaka zao any Afrika. Fa raha miara-vavaka ireo olona tonga de reny daholo, satria io Jesosy io mahay ny tenim-pirenena rehetra, io Jesosy io mahay ny fomba fitenenana rehetra, de afaka miaina olona be dia be izy amin'ny fotoana anankiray. Tsika tsy mahay an'izany fa izy ihany mahay an'izany. De ozy izy Jesosy antsoy ankaty le jambo, tonga de nijamboatra be Bartimeo hoe ahoana hoany, de nanatona anazy ny olona. Avy fa miantso anao izy, de nanatona an Jesosy i Bartimeo, satria nantsony Jesosy izy, de nanatona an Jesosy izy. De rehefa anatona an Jesosy izy de mba hanengavy olona nitarika azy hoe tarito aho enao amin'ny Jesosy, mba tarito aho de nitaritiny olona izy nakeo an Jesosy. De rehefa teo akaikin Jesosy izy de nanontany Jesosy hoe inona ny tianao ataoko aminao? Inona kay tianao ataoko aminao? De ozy izy Bartimeo hoe Jesosy ny ampahiratana ny masoko, mba te ahiratra Jesosy. Fantatry Bartimeo hoe inona ny zavatra tena ilainy. Ianao ve rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra de tena zavatra tena ilainao ve nangatanao amin'Andriamanitra? Satria Bartimeo tsy hoe nangataka solomaso izy ho an'ny jambo le maintimainty be reny hoe Jesosy za meo solomaso madinesy, za meo solomaso maintimainty be fa mety aminay iny. Tsy izany nangatana. I Bartimeo tsy nangataka hoe vola, satria raha solomaso nangatana, raha vola nangatana mbola jamba teo foana izy, fa ozy izy hoe ny ampahiratana ny masoko. Zany nangatany, satria fantany fa raha mahiratra izy de afaka manao zavatra be dia be amin'izay, de tsy mangataka intsony izy fa afaka miasa. Fa za te hiteny aminao se zavatra tena ilainao angatana amin'Andriamanitra. Zany fahendrena zany zao tena ilaitsika, zany fatahorana an'Andriamanitra zany zao tena ilaitsika. Milohany zavatra rehetrarehetra mety hoe bisikleta, tomobila, motokely, saribakoly, dinety, ny tena ilaitsika fahendrena. Fa ny Bartimeo zavatra tena ilainy nangatana. De ozy izy Jesosy hoe mahirata. Tampotampoka teo, mahiratra, mahita nareo mahita olona, mahita mazava, mahita zavatra be dia be nahiratra Bartimeo, nioraka ny olona rehetra, faly ny olona rehetra, satria nampahiratiny Jesosy. Io Jesosy io koa ange afaka manampy anao, io Jesosy io afaka mikarakara anao ane io Jesosy io raha manatona Jesosy ane anao ka miantso an Jesosy ary mivavaka amin'ny Jesosy Kristy de afaka manampy antsika amin'ny zavatra rehetra tena ilaina. Ze tena ilaitsika de omen'Andriamanitra antsika. Fa raha ohatra ianao zazakely batita zao mbola kely ohatra liny ianao, tsy haiko hoe 6 ans ianao,
kanefa mangataka zavatra midada sy neny hoe ameo moto de tsy omeny moto ianao satria mbola tsy mety aminao zany de mety misy zavatra angatantsika amin'Andriamanitra ozy izy Jesosy hoe mbola tsy mety aminao io fa ny tena ilayntsika ary tena tiako tsika rehetra anatona an Jesosy de ny angatantsika de mba hananantsika fahendrena fa zany ange tena ilayntsika de androany tiako tsika rehetra manatona an Jesosy afaka manampy antsika afaka mangataka zavatra be dehibe ianao fa andao mba iarahantsika rehetra androany angataka fahendrena amin'Andriamanitra de Jesosy Kristy zany ndao ary vavaka tsika de averintsika zao vavaka zao. Jesosy Kristy Tompo misaotra anao fa mahagaga ianao nampahiratinao Bartimeo izay jamba de afaka nahita. Jesosy Tompo androany za koa mangataka fahendrena aminao mba hanana fahendrena de misaotra Tompo. Amen. Mino fa anampy anao manokana Jesosy Kristy anome anao fahendrena de zay ny fotoanantsika androany de amanaraka andray miona eto tsika tahin'Andriamanitra daholo.